Ho aminareo hatrany indray ny fiadanany Jesosy Kristy Tompo. Dia faly mamangy anao amin'ity talata 7 aprily taona 2024 ity, talata masina ho amin'izao taona izao. Ny lohahevitra ho banjintsika dia ny hoe miomana hitsenan'ny Tompo. Vavaka risika. Dia mbola manantona anao izay Andriamanitra rainay, Andriamanitra mpahary sy mpandahatra izao rehetra izao, Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra ny an-danitra sy aty an-tany. Andriamanitra tia anay ao amin'i Jesosy Kristy zanakao ary mpamonjy anay. Andriamanitra mihevitra mandrakariva izay mahasoa anay. Misaotra fa narovanao izahay. Raha dia mandalo zavatsarotra aza dia tsaroanay ianao eo anila, tsaroanay ianao mitady-dalana, tsaroanay ianao manafana. Itenena ary Tompo fa mila anao izahay, ary ianao ihany no fara-panantenanay. Ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Hamaky ny tenin'Andriamanitra ary sika riavana. Arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Mateo 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Mateo 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7:10. Izany moa dia milaza ny fanoharana ny amin'ny Virjiny folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjiny folo, izay mitondra ny fanalany ka nivoaka hitsena ny mpampakatra.
Ary ny dimy tamin'ireo dia adala, fa ny dimy kosa hendry. Fa ny adala nandray ny fanalany, nefa tsy nitondra solika fitaiza, ary ny hendry kosa nitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalany. Ary raha naharitra ela ny mpampakatra dia samy rehendrehana avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamaton'alina dia nisy antso hoe indro ny mpampakatra, mivoa mba hitsena azy. Dia nitsangana ireo virjiny ireo ka samy namboatra ny fanalana. Dia hoy ny adala tamin'ny hendry, mba homey kely amin'ny solon-kareo izahay, fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny hendry namalika nanao hoe, sao tsy ampy ho anay sy ho anareo, fa mandehana makany am-pivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpampakatra, ary izay efa niomana dia niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia narindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo virjina teo ka nanao hoe, tompoko, tompoko, voa izahay. Fa izy namaly hoe, lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatro ianareo, ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Sitrakinira tunga uana winda Jesu mahua Ny filazantsara araka ny Mateo toko 5:20 andiny voalohany ka hatramin'ny 7:20 no ifitorantsika amin'ny tenin'Andriamanitra izao. Izany moa dia milaza ny amin'ny fanoarana ny amin'ny virjiny folo. Mbola ao aminareo hatrany ny tompo. Ao amin'ny Mateo toko 4:20 Jesosy dia nanao fanambarana miezinezina ny amin'ny handravana ny Jerosalema sy ny iverenany amboninahitra indray, hanatanteraka amin'ny fahafenony ny fanjakan'Andriamanitra na ny fanjakan'ny lanitra. Fanjakan'ny lanitra moa no ilazany azy atao amin'ny filazantsara araka ny Mateo, satria Mateo dia mitodika bebe kokoa amin'ny jiosy. Ny jiosy izay mandray arabaky teniny hoe tsy manononona foana ny anaran'Andriamanitra ka mba tsy hanafotoana azy ireo, dia alohan'ny Mateo no tononona hoe fanjakan'ny lanitra, fa iray ihany na ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakan'Andriamanitra. Miteraka fanontaniana tamin'ny vahoaka, indrindra tamin'ny apôstôly, izany fanambarana nataon'i Jesosy izany. Ka nahatonga azy ireo te halala mafy hoe roviana no tanteraka izany. Mba hahatonga ny valitenin'i Jesosy ho takatra izy ireo dia fanoarana no namaleny azy. Fanoarana ny amin'ny virjiny folo izay mba te hanatrika fampakaram-bady jiosy iray. Ny fanoarana moa dia na tantara tena nisy eo amin'ny fiainana andavanandro na tantara miforonina, fa dia azo hitarafana izany fiainana andavanandro izany mba hahatonga ny olona mora hatakatra ny hevitra tiana pitaina. Manakaiky raha teo ilay tiany Jesosy ambarany amin'ny fanjakan'ny lanitra ilay fampakaram-bady jiosy. Tahaka ny fampakaram-bady rehetra dia misy fombafombany sy pitsopitsony izany fampakaram-bady jiosy izany. Kanefa tsy izy rehetra akory no ho hitantsika eto. Isan'izany no hoe tsy maintsy ao an-tokantrano ray aman-dreniny ralehilahy no atao izany lanonana fampakaram-bady izany. Mazana amin'ny harivariva no tanterahana izy io, ka mialoha ny anatanterahana ilay lanonana ao an-tokantrano ray aman-dreniny ralehilahy
dia mandeha raha lehilahy mitondra mpanaradia miaraka aminy. Ny mpanaradia dia misy ireo mitondra fanala na jiro isika, misy ireo mpihira, misy ireo mpandia, ary misy ny mpitendry zava-maneno. Dia tena fety tokoa zany ary mahavarina ny olona tamin'izany fotoana. Ny antondia ny averipiany akandra vehivavy any amin'ny trano ray aman-dreniny hitondra azy ato amin'ilay lanonana fampakaram-bady. Ny tena ivon'ilay fampakaram-bady rehefa tonga eo amin'ilay fotoana hidirany raha vehivavy ao amin'ny tokantrano ray aman-dreny raha lehilahy, satria efa miandry ao ny nasaina rehetra. Tsara nefa manamarika fa ireo tovavy ao an-tanàna misy andra lehilahy dia mba samy te haniry ho tafiditra ao amin'izany fanasana fampakaram-bady izany. Ka raha toy izy ireo tafiditra ao anatin'ilay mpanaradia, le cortège izay makandra vehivavy sy mitondra azy makaty amin'ny trano fanaovana ny lanonana fampakaram-bady, miaraka amin'ny fanajana ny fepetra. Anisan'ny fepetra voalohany amin'izany hoe manao akanjo mihaja fanao amin'ilay fety fampakaram-bady, ary ny faharoa mitondra ny fanala na ny jiro ka mampirehitra zany rehefa miditra ao anatin'ny mpanaradia. Ka tonga hatrany amin'ny tokantrano ray aman-dreny raha lehilahy dia afaka miditra ao amin'ilay fanasana na fety izy ireo rehefa nafeno zany fepetra zany. Ilay fananana le jiro ambareto dia mitovitovy amin'ireny le jiro petrolina tsika ireny, le jiro kapoka, fa petrolina no mamoto leilahiny mba ampirehitra ny jiro. Solika fitaiza moa no lazana n'ilay mampirehitra resahany eto, fa raha ny tena marina menaka izy eo. Ao na ny fandehan'ilay fanoharana. Voalaza fa misy vehivavy virjiny 10, ny hendry anankidimy ary ny adala anankidimy. Ireto vehivavy virjiny 10 avy ato an-tanàna reto zany dia niandry teny antsasadalana, niandry teny antsasadalana ireo mpanaradia akandra vehivavy, ary mazava ho azy fa tsy maintsy mitondra le fanilo na lay jiro izy ireo. Ka rehefa lasa raha lehilahy izay tompon'ny fotoana mifiry izy no mivoaka ao an-tokantrano ray aman-dreniny miaraka amin'ny mpanaradia, ary any amin'izay alehany any indrindra fa rehefa voavoakany any an-trano ray aman-dreny raha vehivavy dia afaka mbola mitetitety izy. Itsika moa mazana rehefa ao arian'ny fanamasenany am-piangonana no manao an'izay mitetitety izay ny mpivady vao alohan'ny idirana any amin'ny toeram-pisakafoanana, ny azy kosa mialoha. Ka dia raha lehilahy sy raha vehivavy rehefa tafavoaka avy any amin'ny trano ray aman-dreny raha vehivavy miaraka amin'ny mpanaradia no tompon'ny fotoana hiverenana, na mifiry izy na mifiry miverina eo, dia tsy misy izay mahabedy azy zany. Dia voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra fa tena mamatonalina tokoa vao tonga izy ireo, ka natonga ny anankiray ny teny hoe indro ny mpapakatra mivoamba hitsena azy, dia nitsangana ireo virjiny 10 samy nanamboatra ny fanalana. Tsy maintsy mandehitra ny jirony moa izy ireo, indrindra raha hiditra ao anatin'ilay mpanaradia. Kanefa inona ny zavatra nitranga? Ireo 5 hendry izay efa niomana tsara miaraka amin'ny solika fitaizana ranomarina dia ilay vatakely fiandry. Izany hoe raha sendra lany ilay ao anatin'ilay kapoka dia mbola afaka mandraraka menaka indray izy ka mirehitra ihany ny jirony. Fa reto ilay vehivavy adala kosa, reto ilay virjiny adala dia tsy mba mitondra n'ilay fiandry, fa sady restory, tsy mifantoka tsara ny amin'izay tena andraikiny, tsy mieritreritra le fepetra izay azony miditra eo. Ka araka nambara teo mamatonalina vao tonga ireo ilay raha lehilahy sy raha vehivavy miaraka amin'ny mpanaradia, dia hay lany ilay solika fitaiza efa atao anaty kapoka, nefa izy tsy mitondra vatsy, dia zay izy vao tonga saina ka nanontany ireo vehivavy endry hoe mba homeo solika fitaiza avy aminareo izay fa efa ho lany ny fanalanay. Efa dia namaly ampahatsorana moa ireto virjiny 5 hendry hoe
mety tsy ampy ho anay sy ho anareo fa mandehana makany amin'ny varotra. Dia tsy maintsy nandeha nitady mpivarotra amin'ity andro harivariva efa mamaton'alina reto vehivavy 5 adala mba hitady solika handretana ny jirony satria anisan'ny fepetra azony miditra ao anatin'ny mpanaradia izany. Kanefa raha nandeha tany izy ireo, izy roa miaraka amin'ny mpanaradia, efa tonga ao amin'ny toerana fanaovana ny lanonana ka dia miditra soamantsara. Araka ny fomba tamin'izany, rehefa avory avokoa ny olona nasaina ary tonga ny mpakan-drà vehivavy sy ny mpanaradia azy rehetra dia hidina ny varavarana. Zay vao tonga izy 5 mirahavavy zay adala nandondoma, voay izahay fa ny tompotrano kosa namaro hoe tsy fantatro ianareo fa sady tsy anisan'izay voasy ianareo no tsy tao anatin'ny mpanaradia ka dia miala tsiny. Dia tena enatra zany teo amin'ny fiarahamonina jiosy hoe efa mba niomana nanao akanjo mihaja ihany, mba misy fanala ihany dia ny an-tanana saingy tsy tafiditra tao anatin'ilay lanonana fampakaram-bady satria ratsy fiomanana. Zany mahatonga ny lohahevitra antsika manao hoe mila miomana antsika fa hitsena ny tompo. Mazava ny afatra riavana, ilay lanonana fampakaram-bady izay nanaovan'i Jesosy fanoharana dia fantatry ny jiosy tsara satria iainany ao amin'ny fianakaviany amin'ny fiainany ankobanandro. Nininy Jesosy nalaina izany fanoharana izany satria manakaikaiky ny amin'ny fanjakan'ny lanitra ny fombafomba samihafa rehetra dia ny fampakaram-bady ny zanak'ondry zany. Tahaka an'ilay fampakaram-bady jiosy misy fombafomba tsy azo ialana dia mihoatra noho izany ny fidirana ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izay fety ny fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ka natonga ny Jesosy nilaza mahitsy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay ny an-danitra. Hatramin'ny ora tian'ny tompom-pety hidirana ao amin'ny lanonana fampakaram-bady teo amin'ny fampakaram-bady jiosy dia naseho amin'ny tompo hoe tahaka izany koa ny ray. Ary nanome izany valiteny ho an'ireo nangetaheta hoe roviny izany dia atsika amin'ny 9:30 manao hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjely lanitra azy ary na ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. Tsy azo voaina intsony ny varavarana rehefa tafiditra ny voasa sy ny paka, ny mpapakatra sy ny akarina. Dia hoy Jesosy mampatsiahy an'izany hoe maro no hanao amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa namoaka demonity tamin'ny anaranao va izahay, tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay. Ary dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatrizay, miala amiko ianareo mpanao meloka. Riavana ho avy any amin'ny raony lanitra tokoa ny tompo. Vonona ny tena azy fa Jesosy ianao, hametraka feno ny fanjakana izy, mihoatra noho ny fitsenana ny mpanambady jiosy no tokony hitsenantsika azy. Mila miomana isika araka ny fepetrany izy tompo, mila mifototra tsara isika fa tsy hanao tahaka an'ireo vehivavy adala tsy mba nanana vatsy amin'ny solika fitaisa ka tsy nirehitra intsony ny jirony amin'ny fotoana ilana izany. Aza manaiky rebireben'ny Satana ka hoe hijany any antsasadalana, za tsy hivavaka intsony, za tsy hanompo an'Andriamanitra intsony fa be izay vitako izay. Tsy ho tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Ao anatin'ny andro farantsika izao, araka ny voalaza amin'ny filazantsara araka ny Luka 2:20 manao hoe ary hisy horohoro-tany lehibe ary mosasy reto mandingana any amin'ny tany samihafa ary hisy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ho avy ny tompo ka mbola miteny amiko sy aminao, ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
Amen.